Mba hialana amin'ny fandaniam-bola be loatra dia tsy handalo mpikarakara manokana intsony ny sakafo any an-tsekoly fa ho karakarain'ny tompon'andraikitra any amin'ny toerana misy ny sekoly avy hatrany. Harotsaka avy hatrany ao anatin'ny kitapom-bolan'ny kaominina araka izany ny vola natokana ho an'ny fampisakafoana any an-tsekoly na ny cantine scolaire. Ny tompon'andraikitra ny sekoly sy ny mpikambana ao amin'ny fefy no haka izany vola izany ka ny sekoly sy ny fefy no hitantana azy araka ny efa voalaza ny filan-kevitry ny minisitra herinandro vitsy izay. Hidina araka izany ny fandaniana isaky ny sakafo ka ihena ho 520 ariary raha toa ka 500 ariary izany teo aloha. Tsy hisy ihany koa ny fanaovana tolobidy tahaka ny tsenam-panjakana fa ny ao amin'ny sekoly sy ny mpiara-miombonantoka aminy akaiky no handray an-tanana ny fikarakarana. Nosoniavy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina androany alarobia ny programam-pirenena fampisakafoana any an-tsekoly. Antenaina araka izany ho izy ny itombohan'ny isan'ny mpianatra misitraka ny sakafo any an-tsekoly eny anivon'ny EPP manerana ny faritra 70 ka ho lasa 425 sy 500 sy 2 alina sy 5 hetsy. Mbola hanana 3 herinandro ialana sasatra ireo mpianatry ny Oniversiten'Antananarivo. Tsy mbola notanteraina ny fidirana raha toa ka ny alatsinainy lasa teo no voalaza fa hanombohan'ny taom-pianarana eny anivon'ny Oniversite. Ny 4 Oktobra lasa teo no tokony ho nanomboka ny taom-pianarana 1 sy 2 raha ny voalaza ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy saingy Nihemotra amin'ny 5 Oktobra izany. Araka ny loharano Vaovao avy ao amin'ny Oniversite mbola manohy ny fitokonana ireo mpiasa mpandraharaha sy teknika ka tsy misy raha mandeha eny anivon'ny Oniversite. Nilaza ireo fa anao ny andro alakamisy 7 sy ny zoma 9 Oktobra ho avy izao ho andro maty ireo mpiasa sindikaly ireo ho hiatrany ny loharano Vaovao. Noho ny krizy ara-pahasalaman'ny COVID-19 dia nijanona tanteraka ny taom-pianarana 7 sy 2 izay tokony ho nanomboka ny volana Martsa 2 sy 2 nefa tsy nanomboka raha tsy ny volana Novambra 2 sy 2. Tokony ho nifarana ny volana Martsa 2 sy 2 teo indray izany saingy nampihemotra azy indray ny tampody faharoan'ny valanaretina COVID-19 sy ny fitokonana nataon'ny mpianatra. Mikasa ny hanala ny Raoul Rabekoto eo amin'ny toerany mahafilohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ny mpikambana sasantsasany eo anivon'ny Federasiona sy ny filohan'ny ligy sasantsasany. Tapaka nandritra ny fivoriana nataon'izy ireo androany alarobia teto Mahamasina fa hoesorina amin'ny toerany mahafilohan'ny Federasiona. Ireo filoha lefitra araka izany no natolotra izy ireo hitantana ny Federasiona mandra-pahatonga ny fifidianana vaovao indray. Mpikambana 4 ao amin'ny komity mpanatanteraka ny Federasiona sy ny filohan'ny ligy miisa 20 no nandray anjara tamin'ny fivoriana sy tonga ny fidy hoy Nihemotra manana filohan'ny ligy ny baolina kitra ato Analamanga. Mbola alefa any amin'ny Confederasiona Afrikan'ny baolina kitra anefa ny fangatahana ary miandry ny fanapahan-kevitra avy aminy vao miatra na tsia raha ny filazany ireto mpisehatra eo amin'ny baolina kitra ireto. Filohan'ny ligy 10 no nanao soni ity fangatahana ity. Mbola any ivelany moa i Raoul Rabekoto amin'izao fotoana izao ary vao voasazy ny fitsarana misahana ny kolikoly asa an-telozina 10 taona sy andolamandi 500 tapitrisa ariary no ny raharaha fanodikodinam-bola tao amin'ny knaps.